Sebavao afa tanteraka kosa indray natanteraka fitokonana teo amin'ny fiantsonan'ny fiara teo Andravoahangy ambony ireo taxi be 720 sy 320 androany maraina ny atoandro teo dia nifindrana keny Tsimbazaza indray ny hetsika izay nitanterahan'izy ireo ny tsy fankasitrahan'ireo mpitatitra ny tsindry azo lena atao aminy moa no anton'izao fitokonana izao. Ravaka Randriamanalina, Mamra Samuel. Fiara tsy latsaky ny 3 na 5 isan'andro raha nambaran'ireo mpitatitra amin'ny zotra 720 izay mampitohy any Tsimbazaza sy Apandrana sy ny zotra 350 mampitohy any Tsimbazaza sy Antanimena ny Vosazy ary eto amin'ny topo fiantsonan'ny fiara eto Andravoahangy ambony ty avokoa izy ireo nomeny mpitandro filaminana avy amin'ny polisy amin'ny boriboritany fahatelo izany sady zany. Ho an'ireo mpitatitra fanaparam-pahefana no atao amin'izy ireo. Izay no natonga azy ireo nanatanteraka fitokonana vao be nanomboka androany. Tonga Andravoahangy ambony zany dia miala ho an'ilay ofisier na ilay commissaire amin'ny moto. Dia na vao miara tonga aminazy ianao dia saziny. Alainy ilay mpampianao tsy manome contravention, tsy manao ninino, tsy meny ninino ianao. Miala eo ianao ianao misy polisin'ny fivondrona na polisy circulation manao contrôle papier. Ianao tsy meny fitsy, tsy meny ninino, tsy meny contravention. Rehefa tsy meny contravention izy at least mba hoe azo alaina ny tsara lalàna na alaina iza fa ao amin'izareo ihany dia ohatry izay vola be foana mamakan'ilay izy. Misy hoe 200, misy makany 300. Dia le chauffeur sasany zany misy hidiny violon, misy vonoiny mihitsy araha zany ataon'izy anaovana azy ao anaty violon ao. Raha ny tena maro aloha tokony mba hoe anana 3 minutes ohatr'izany satria izy ariana la minute. Nambaran'ny filohan'ny kooperativa misy azy ireo fa efa nisy mifiona tamin'ny tompona ndraikitra tao amin'ny komisariat polisy ny boriboritany fahatelo imareny io. Fampiresaka tao amin'ny 3e arrondissement misy le commissaire sy officier dia valiteny hoe diso voasazy ny chauffeur anao satria nanao fahadisoana dia mazava Angatan'ireo mpitatitra moa no isian'ny vahaolana maritra mba tsy hiverenan'ny tranga ambaran'izy ireo tsindry azo lena miatra amin'izy ireo. Raha ny fanazavan'ny mpitatitra trany manaja amin'ny fehim-potoana 3 minitra ka hatramin'ny 10 minitra ijanonana eo amin'ny topo fiantsonan'ny fiara izy ireo ka tsy tokony hisy ny sazy ampiarana amin'izy ireo. Tsy mitombina mora ny nambaran'ny tompona andraikitry ny komisariat ny polisy amin'ny boriboritany fahatelo ny filazan'ireo mpitatitra ary efa nisy raha ny fanazavana ny dinga entina hitadiavam-baholana eo amin'ny rotota.